dia ho ampitombona amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika, fa ny miarabantsika rehetra indray izay mpanaraka ny fandarana Kristy Noevo amin'ity androany ity. Androantsika dia iresaka manokana ny lohahevitra hoe iaino ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Iaino ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Fa maninona moa no mila iainana ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty? Satria ny dikany dia tsotra, misy fahafatesana zany ao ny dikany. Hatramin'izay tsika dia miresaka foana ny hazo fijaliana, miresaka ny hazo fijaliana, miresaka ny herin'ny famelan-keloka, ary ao anatin'izany dia miresaka foana tsika hoe efa voavelany eloko ao, efa voavelany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana meloko ao, taloha, ankehitriny, ary ho avy. Fa izay fahamarinana izay dia miteraka fanontaniana izay hoe raha voavelany Jesosy Kristy ny eloko, raha voavelany daholo ny eloko rehetra, dia midika ve zany fa afaka manao izay tiako atao aho? Dia izay fanontaniana izay no hovaliantsika androany hoe iaino ny herin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Voalohany indrindra aloha ry havana, matoa misy an'izany hoe herin'ny fitsanganana amin'ny maty zany, dia misy fahafatesana zany ny dikany. Misy fahafatesana zany ny dikany. Ary amin'ny tapany voalohany tsika iresaka hoe inona moa avaiza io fahafatesana io, inona ny atao hoe fahafatesana, niteraka inona izany fahafatesana izany. Inona ary ny atao hoe fahafatesana? Ny teny hoe fahafatesana voalohany, raha mamaky baiboly tsika, ny nitenenan'Andriamanitra ny teny hoe fahafatesana io voalohany dia rehefa nanome fahefana, nanome responsabilité sy autorité an'Adama sy Eva Andriamanitra tao amin'ny saha-edena, ny foroniny zao zavatra ary rehetra izao, ary rehefa ny foroniny zao zavatra ary rehetra izao dia tao voan'ny saha izy nametraka hazo anankiroa. Ny hazo voalohany napetrany tao voan'ny saha tao edena dia ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ary ny hazo faharoa napetrany tao kosa dia ny hazonaina, arbre de la vie. Ary zao ny afatra Andriamanitra. Ozy izy Andriamanitra hoe tandremo ozy izy so hinananareo ozy izy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fa raha hinananareo ozy izy dia ho faty ianareo. Zany hoe ny fahafatesana zany voalohany indrindra dia ny fahakanesana eo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ny fahakanesana eo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, zay ny atao hoe fahafatesana zany, zay ny atao hoe fahafatesana zay. Satria zao ny antony, rehefa nankeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adama sy Eva, dia nanomboka teo izy nahalala ny tsara sy ny ratsy, zany hoe teraka tao aminy ny connaissance du bien et du mal, ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary niteraka conscience teo aminy zay, ary nitarika fanamelohana teo aminy. Io fanamelohana io ny vokatry ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Satria rehefa niditra tao aminy fanamelohana dia lasa izy ny hery an'Andriamanitra. Rehefa naheno an'Andriamanitra izy tao amin'ny saha-edena, nandeha tonga nitsangatsangana tao amin'ny saha-edena, dia lasa izy ny hery an'Andriamanitra isan'andro nefa izy miresaka amin'Andriamanitra, mitafa amin'Andriamanitra, manana intimité amin'Andriamanitra. Fa tamin'io fotoana io rehefa nankeo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy dia ny hery an'Andriamanitra, satria niditra tao aminy ilay fanamelohana vokatra ny fakanesana teo amin'ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, ary dia tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, ny hery an'Andriamanitra izy. Zay ny atao hoe fahafatesana zay. Ny olombelona zay mihery an'Andriamanitra, ny olombelona zay tafasaraka tamin'Andriamanitra, ny olombelona zay mitsoka an'Andriamanitra. Tsy nisy fahafatesana ranofo teo, tsisy fahafatesana tsy hoe maty ny vatany Adama sy Eva, tsy hoe niala tamin'ny vatany ny ainy, tsy izay, fa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, ny hery an'Andriamanitra izy, lasa nitsoka an'Andriamanitra izy, ny afina ny tavan'Andriamanitra izy, ary niala teny aminy lay endrika Andriamanitra, lay voninahitra Andriamanitra zay notafiny. Zay ny atao hoe fahafatesana. Izay fahafatesana zay ry havana, zay fahafatesana zay, zay niteraka fanamelohana zay, satria lasa voaheloka izy, izay ny antsoina hoe
fahafatesan'zay zay ny antsony hoe fahafatesan'zay mitady vahaolana nefa Andriamanitra ry havana. I Adama sy Eva no nitsoaka fa Andriamanitra kosa nanontany eny Adama sy Eva hoe Adama ozy izy aiza mo ianao, i Adama aiza mo ianao, zany hoe ny olombelona mitsoaka fa Andriamanitra kosa mitady azy. Zay ny atao hoe filazantsara ry havana. Itsika olombelona no ny fandehanana teo amin'ny azy fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay nataony Adama sy Eva de lasa tafasaraka tamin'Andriamanitra, niafina nitsoaka ny tavan'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa mitady azy. Indro ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Nitady vahaolana Andriamanitra, i Adama sy Eva nitady vahaolana. Rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy de nitady vahaolana, ary rehefa nitady vahaolana izy de izao satria niboridana izy, na tsiaro tena niboridana izy, na tsiaro tena ho tsy mendrika izy tsy mendrika izy eo anatrehan'Andriamanitra de lasa izy nitady vahaolana ary nitafy akanjo ravina viavy. Ary zany akanjo ravina viavy zany raha makasary an-tsaintsika, adiny firy maty zany akanjo ravina viavy zany, tsy maintsy soloana, isaky ny tapa-kanjo zany na soloana isan'andro zany. Zany hoe ny vahaolana hitan'ny olombelona zany vahaolana tsy maritra, ny vahaolana hitan'ny Adama sy Eva vahaolana tsy maritra, vahaolana ponctuel mba azono présentable ponctuellement eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny vahaolana hitany. Ary zay tsika olombelona, zay ny problème satria zao Andriamanitra namorona olombelona, namorona ny Adama sy Eva tahaka ny endriny. Fa any amin'ny Genesis 5 kosa i Adama sy Eva, i Adama niteraka olombelona tahaka ny endriny, i Adama niteraka ny Seta tahaka ny endriny. Zay ny hitantsika any amin'ny Genesis 5. Zany hoe i Adama niteraka olombelona zay tsy nitafy ny voninahitr'Andriamanitra tahaka azy satria lasa endrika Adama. Olona tafasaraka tamin'Andriamanitra, ny olona nateraka i Adama zany de olona tafasaraka amin'Andriamanitra, olona ao anaty fahafatesana ara-panahy. Andriamanitra rehefa namorona ny zanak'olombelona dia naka vovotany izy, ary rehefa aveo nasiny fofonaina, nasiny amina, nasiny aina, ary rehefa aveo de nitafiny ny endriny. Ary ny olombelona rehetra ny atao hoe fahafatesana de olombelona manana an'le fofonain'Andriamanitra, manana an'le aina avao amin'Andriamanitra, manana an'ilay amina avao amin'Andriamanitra, fa saingy tafasaraka amin'Andriamanitra kosa. Zay ny tena atao hoe fahafatesana ao anaty baiboly. Olona manana, olona vatana sy aina, vatana sy aina, zany hoe lay fofonaina, lay sofolo de vita ao amin'Andriamanitra ao aminy, fa saingy kosa tafasaraka amin'Andriamanitra izy, tsy connecté amin'Andriamanitra izy, tafasaraka tamin'ilay endrika Andriamanitra namoronany azy, tafasaraka tamin'ilay fanan'Andriamanitra, tafasaraka tamin'ilay voninahitr'Andriamanitra. Ozy izy Davida hoe tafinao voninahitra ozy izy, nefa zay voninahitra zay niala teo amin'ny Adama sy Eva. Ary zay voninahitra niala teo amin'ny Adama sy Eva zay, izay daholo ny taran'iny Adama sy Eva rehetra, olona tsy mitafy an'io voninahitr'Andriamanitra intsony. Olona mila mitady zavatra ho tafiana indray mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zay tsika olombelona ry havana, zay tsika olombelona satria zao tsika olombelona amin'ny fomba ataontsika rehetrarehetra de miezaka mitafy an'io akanjo ravina viavy io mba hiapezena n'ilay conscience, mba hampanginana n'ilay feon'ny fieritreretana, de lasatsika mitafy akanjo ravina viavy mba ho présentable, mba ho afaka mijoro anatrehan'Andriamanitra. Latsika mitafy akanjo ravina viavy. Ary ny problème nefa de zao ny akanjo ravina viavy tsy maharitra, de lasa ny olombelona manao fombafomba isan-karazany, lasa izy manao asa soa, lasa izy manao asan'Andriamanitra, lasa izy manao zavatra maro isan-karazany, lasa izy mitandrina mifady ny ratsy, manaraka nyty lalàna sy code moraly isan-karazany ty mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Miezaka an'izany ny olombelona mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra, manao akanjo reny lay akanjo ravina viavy, reny le antsoina hoe religion, reny le akanjo ravina viavy zay tafiny ny olombelona mba ho présentable eo anatrehan'Andriamanitra. Fa saingy zao ry havana, ny dikan'izany de zao, itsika rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra de tsy maintsy simba ny feon'ny fieritreretantsika, simba ny conscience atsika, ary mitady an'io akanjo ravina viavy foantsika. De ny olana de izao, manao akanjo ravina viavy tsika de tsy maharitra iny, de manao ratsy indray tsika de lasa indray tsika mitady ravina viavy hafa. Manao ratsy tsika de mitady zavatra anankiray tsika, zavatra tsara eritreretintsika hoe hividianana n'iny zavatra ratsy nataontsika iny de ohatran'izay isan'andro.
zany ny olona atao hoe ao anatin'ny fahafatesana, ao anatin'ny fisarahana amin'Andriamanitra, ao anatin'ny fahafatesana. Zao nefa ny avana ry olona ao anatin'ny fahafatesana io a, Andriamanitra rehefa tafasaraka taminy Adama sy Eva, de zao ny zavatra nytenenin'Andriamanitra: voaozina ozy izy ny tany nono nataonao, ary de ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Tamin'ny voalohany Andriamanitra raha niteny tamin'ny Adama de ozy izy hoe mandehana ozy izy, ny foron'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra napetrany tao amin'ny saedena saza efa voavola efa vita tsara tarehy, de ozy Andriamanitra hoe andany anjakao ny zavatra rehetra. Nasoan'Andriamanitra nanjaka tamin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Zay ny plan initial, zay ny drafitra fototra nomen'Andriamanitra. Fa rehefa fanakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adama sy Eva, ka tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, dia ny tenin'Andriamanitra de ny teny hoe aniritsilo anao ny tany, ny atsembohan'ny tavanao no hinananao. Ozony zany ry havana. Ny atsembohan'ny tavanao ny hinananao, ozony zany. Vehivavy moa de ny teneniny hoe ny vadinao izy izy, ny anapaka anao izy izy, ny vadinao ny anapaka anao izy izy, fahoriana izy izy ny terahanao zanaka. Zany hoe nisy ozona nanaraka ny Adama sy Eva. Nanomboka teo ry havana, lay fahafatesana zany hoe fisarahana tamin'Andriamanitra, de niteraka endrim-pahafatesana maro isan-karazany. Ary eo ny zavatra mila azontsika eo. Eo ny zavatra mila azontsika eo, satria zao misy ny antsoina hoe fahafatesana zay fisarahana amin'Andriamanitra, fa le fisarahana amin'Andriamanitra kosa de miteraka endrim-pahafatesana. Miteraka endrim-pahafatesana. Inona avy zany endrim-pahafatesana zany? Ny endrim-pahafatesana voalohany indrindra de ny fahotana. Ny fahotana no endrika fahafatesana voalohany indrindra. Ary ny olombelona tafasaraka amin'Andriamanitra dia vokatra fotsiny io fahotana io. Vokatra io. Vokatra ilay fisarahana amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny fisarahana amin'Andriamanitra, ao anatin'ny endrim-pahafatesana ihany koa ny ozona, ao anatin'ny endrim-pahafatesana ny aretina, ny fahantrana, ny trosa, ny tebotebo, ny olana, ny fialonana, ny fankalana, ny fitsiritana. Ary ny farany indrindra amin'ny endrim-pahafatesana zay tsy maintsy miatra amin'ny olona zay tafasaraka amin'Andriamanitra dia ny fahafatesan'ny vatana. Fahafatesany vatana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana no tambin'ny ota. Ny tena ota ry havana de zay nataony Adama ny tena dikany hoe ota, raha midika teny fototra de hoe raté la cible. Diso fikendry. Diso fikendry. Satria Andriamanitra nanome baiko dia diso fikendry. Diso fikendry. Andriamanitra tsy namorona ny olombelona ahalala ny tsara sy ny ratsy eo ny olana. Satria Andriamanitra rehefa namorona tao anatin'ny enin'andro, rehefa namorona Andriamanitra de niteny izy hoe, ary namorona izy, namorona ny tany izy de hitany fa tsara zany. Deuxième jour namorona izy de niteny izy ary hitany fa tsara zany. Namorona izy de hitany fa tsara zany, ary rehefa namorona olombelona izy de tamin'ny farany de niteny izy hoe ary hitany fa tsara indrindra zany. Zany Andriamanitra namorona ny tsara ho antsika olombelona, tsy namorona. Tsy nataon'Andriamanitra ahalala ny tsara sy ny ratsy tsika olombelona, fa nyforony ny aina ao anatin'ny fahatsarana. Fa saingy noho ny fankanesantsika teo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, i Adama sy Eva teo amin'ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy, dia nanomboka teo kosa dia teraka ny conscience, ary ny conscience no ao anatin'ny fahalalana tsara sy ny ratsy, ny ao anatin'ny conscience nefany de mitondra fanamelohana. Mitondra fanamelohana eo amin'ny olombelona, ary io fanamelohana eo no mitondra fahafatesana. Io fanamelohana io no mitondra fahafatesana, ary io fanamelohana io no miteraka endrim-pahafatesana be dia be. Tadio tsara fa ny olona rehefa manamelo tena dia manomboka eo mitebiteby izy, manana olana izy, lasa miteraka aretina eo amin'ny vatana, mety miteraka zavatra maro isan-karazany, endrika maro isan-karazany, miteraka fahotana, lasa miaina ao anaty ozona izy, miaina ao anaty tebiteby izy, miaina ao anaty heso izy, miaina ao anaty latsy izy, manamelo tena, satria voaheloka. Tahaka zany ihany koa ny olona mpanamelo tena tsy maintsy manameloka ny hafa. Rehefa mahatsiaro ianao fa melohan'ny olona de lasa koa ianao manameloka ny hafa. Mpanamelo tena sady mpanameloka ny hafa. Zay ny olona zay tafasaraka amin'Andriamanitra, zay ny olona zay ao anatin'ny fahafatesana, ary de miseho aminy karazana endrim-pahafatesana isan-karazany.
tsy maintsy miseho aminy karazana hafatesan isan-karazany de zay efa voatanisantsika teo mifahotana ny ozina ny aretina ny fahantrana ny kosa ny tebiteby ny olana ny eso ny latsy ny fialonana fankalana fitsiritana sy zatra maro isan-karazany ary mifarany indrindra de ny fahafatesany ty vatana ity satria rehefa miaina endrim-pahafatesana bebe de tsy zaka mivatantsika zay de tsy maintsy tonga amin'ny fahafatesany vatantsika. Nandovan'io fahafatesan'io daholo tsika olombelona rehetra tao amin'ny Adamo tahaka ny idiran'ny fahotana tamin'ny olona anankiray ozy izy ny tenin'Andriamanitra de nahazo ny olona rehetra ny fahotana ozy izy ary de lasa maty tsika rehetrarehetra niditra tao anatin'ny fahafatesantsika rehetrarehetra fa saingy zao satria tafasaraka tamin'Andriamanitra tsika satria ao anatin'ny fahafatesana itsika satria nefa ny Andriamanitra namorona atsika olombelona ary fofinain'Andriamanitra io zay nomeny atsika dia azy io zany mahatonga Davida miteny any amin'ny salamo hoe misaorany Jehova ary fanahako misaorany naramasina zay miaro ny ainao izy tsy hidina ny andavaka zay aina zay nomen'Andriamanitra atsika zay io ny tian'Andriamanitra io vonjeny io. Mila mazava tsara ny aitsika ny tian'Andriamanitra io vonjena lay amy lay souffle de vie nomen'Andriamanitra atsika iny ny tia novonjeny iny lay tafasaraka tamin'ny fanahany iny aminy iny ainy iny ny tian'Andriamanitra ho vonjeny iny satria tian'Andriamanitra ho vonjeny iny ao anatin'ny inona no misy ny aina ao anatin'ny ra no misy ny aina ao anatin'ny ra no misy ny aina ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe tsy misy famelan-keloka ozy izy raha tsy misy raha latsaka tsisy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka zany natonga an Jesosy Kristy nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana satria ao anaty fahafatesantsika ao anaty fahafatesantsika donc ny fahafatesana ny tambiny ota ny tenin'Andriamanitra koa nefa miteny aina solon'ny aina zany hoe le aina solon'ny aina dia nalohany Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana lay aina solon'ny aina nalohany teo amin'ny azo fijaliana le aina solon'ny aina satria olona ao anaty fahafatesantsika nalohany le aina solon'ny aina mba ho vidin'ilay fahafatesana tambiny ota nalohany le aina solon'ny aina fa tsy vitan'izany nefa voalohany indrindra de sao nalohany le aina solon'ny aina ary zay no mahatonga hoe voavelany eloko ao taloha ankehitriny aroavy tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka na latsaky Jesosy ny rany nomeny ny ainy mba ho famelana ny eloko ao mba ho famelana n'ilay fisarahanao tamin'Andriamanitra no atolon'ny ainy mba andravany ilay efitra fisarahana teo aminao sy Andriamanitra ary tsy vitan'izay voavelany eloko ao taloha ankehitriny aroavy satria lay aina natolon'Andriamanitra teo natolotry Jesosy Kristy teo zay lay Andriamanitra mpamorona zay mila mazava tsara zay Jesosy Kristy de lay Andriamanitra mpamorona tonga olombelona tonga nofo Jehova ny mpamonjy zay ny dikany hoe Jesosy Jehova ny mpamonjy zany hoe izy lay Andriamanitra mpamorona no tonga olombelona ary tonga namonjy atsika nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana nanolotra ny ainy mba ho famonjena atsika ary de voavelany eloko ao taloha ankehitriny aroavy faharoa manaraka an'izay ny anjera teo aminy avokoa ny endrim-pahafatesana rehetra ny satroana tsilo izy satria na ny antony ny satroana tsilo izy mba hienjera eo aminy aby tsainao rehetrarehetra ny tebitebinao rehetrarehetra ny latsa rehetrarehetra mahazo anao ny zavatra rehetrarehetra ny fankahalana sy ny zavatra fialonana fitsiritana ny zavatra rehetra mentsady aminao ny ady tsaina rehetra mentsady aminao de ny enjera teo amin'ny Jesosy ny satroana tsilo izy dia kaboka taminy manasitrana anao ny enjera teo amin'ny Jesosy avokoa ny kaboka latsa eso fandorana sy ny zavatra maro isan-karazany izy teo aminy enjery zany teo aminy enjery zany zany endrim-pahafatesana rehetra zany nampahatraina izy ozy izy mba ampanakarena atsika nampahatraina zany hoe ny aina n'le tena endrika fantrany Jesosy fantrany zany fandozany ny olona rehetrarehetra nylozany ny olona rehetrarehetra izy teo nankalainy olona rehetrarehetra ny enjera teo amin'ny Jesosy Kristy zany zavatra rehetrarehetra zany ny enjera teo amin'ny fahotantsika ny fahatezeran'Andriamanitra no fahotantsika ny enjera teo amin'ny Jesosy Kristy zany ny enjera teo aminy endrim-pahafatesana rehetra zay eritreretinao endrim-pahafatesana rehetra ny fahotana ny ozony
voaozona zay miantony eo amin'ny azo izy izy ny tenin'Andriamanitra teo izy nitondra ny ozona zay tokony anjera tamintsika zany hoe le fahotana lay endrim-pahafatesana rehetra tokony anjady amintsika de netiny teo amin'ny azo fijaliana mila azotsika tsara zany ny anjera teo amin'ny fahotana ny anjera teo amin'ny ozona ny anjera teo amin'ny aretina ny anjera teo amin'ny fahantrana ny anjera teo amin'ny tebiteby ny anjera teo amin'ny olana ny eso ny lasa felona fa ny anjera teo amin'ny avokoa zany rehetrarehetra zany ny anjera teo amin'ny vono ny anjera teo amin'ny ny fankahalana ny anjera teo amin'ny fandrorana ny rorainy miaramila izy ny kapohany miaramila izy ny latsainy miaramila izy ny esony ny anjera teo aminy zany rehetrarehetra zany mba ho izy ny victime teo amin'ny toerantsika izy ny lasa victime teo amin'ny toerantsika nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra ary rehefa ny anjera teo amin'izany endrim-pahafatesana zany rehefa ny anjera teo amin'izany endrim-pahafatesana zany de nanolotra ny aina izy mba iaina n'lay fahafatesana tambiny ota iaina n'le fahafatesana tambiny ota satria zay ny tenin'Andriamanitra hoe fahafatesana ny tambiny ota ny aina an'izany ny aina ny endrim-pahafatesana fa ny ainany koa le fahafatesana ny ainany daholo ireo zay ny fahafatesana no miteraka endrim-pahafatesana eo amin'ny fiainatsika fa zao ry havana tsika tsy manana vahaolana amin'ny fahafatesana amin'ny fisarana amin'Andriamanitra izy nanolotra vahaolana izy Andriamanitra nanolotra vahaolana teo amin'ny azo fijaliana natolony vahaolana teo amin'ny azo fijaliana ary netiny koa ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny azo fijaliana voaverany elokao taloha ankehitriny aro avy satria ny aina zay natolotra Andriamanitra teo amin'ny azo fijaliana dia aina maharitra mandrakizay tsy tahaka ny rano osilana ranjanak'omby zay tany faningena taloha ka zanak'ondry heritaona zany hoe heritaona ihany ny voasarona ny eloka sy ny fahotana ao heritaona ihany ny aina tao amin'le zanak'ondry ao anatin'ny heritaona de tsy maintsy avery isataona tsy izay ny natolotry Jesosy teo fa natolony teo le aina maharitra mandrakizay tsisy mahazo tanaiko amiko izy Jesosy zany manana fahefana hanolotra azy manana fahefana haka azy indray lay aina zany fiainana ozy Jesosy zany loharanom-piainana lay loharanom-piainana zay aina loharaninainy zay natolony teo amin'ny azo fijaliana aina maharitra mandrakizay voasarona mandrakizay ny eloka ao sy ny fahotana ao taloha ankehitrina roa avy raha mino an'izay ianao faharoa manaraka an'izay ry havana ozy izy Paoly hoe raha tsy natsangana Kristy ozy izy de foana ny toriteninay ary foana ny finoanareo de mbola ao anatin'ny fahotanareo ihany ianareo tsy nahatazona ny Jesosy Kristy ry havana ny fahafatesana zay tena mila azotsika tsara zay satria raha ohatra ka maty Jesosy Kristy de tsy mitsangana tsony izy de niatra teo aminy zany endrim-pahafatesana ary nahafaty azy niatra teo aminy zany ny fahafatesana ary de resy izy fa saingy tsy zay nitranga ry havana fa nitsangana tamy maty Jesosy Kristy nitsangana tamy maty Jesosy Kristy ary resy ny fahafatesana ny fahafatesana mihitsy ny resiny zany hoe le fisarahana tamin'Andriamanitra lay diso fongendry lay ota mihitsy ny resiny ino ny zanak'ondro n'Andriamanitra ozy izy Jaona zay nanaisotra ny fahotana zao tontolo zao resy ny fahafatesana nitsangana izy resy ny fahafatesana netiny rehefa avy netiny ny endrim-pahafatesana rehetra mitrohany tao amin'ny tenany dia mitsangana izy satria ao amin'ny tenantsika anie ny miaritra lay fahotany ao amin'ny tenantsika noho ny fahotantsika anie de ny farantsika tsy maintsy ho faty aranofo alohan'ny fahafatesantsika aranofo de mbola mandalo miaina endrim-pahafatesana be deabe tsika miaina olantsika miaina tebiteby miaina zavatra maro isan-karazany ny farantsika ny endrim-pahafatesana farany indrindra zay tsy maintsy hiatra amintsika de ny fahafatesana aranofo fa io fahafatesana aranofo mihitsy ny resiny Jesosy Kristy lay endrim-pahafatesana avo indrindra no resiny Jesosy Kristy lay fahafatesana mihitsy lay fahafatesana lay fisarana amin'Andriamanitra sy lay fahafatesana vatana io ny resiny Jesosy Kristy ary nitsangana tamy maty izy ary rehefa nitsangana tamy maty izy de mila azotsika tsara fa izy ny fiainana na resy ny fahafatesana resy ny fahafatesana zany hoe ao aminy foana ny endrim-pahafatesana rehetra satria efa nitrohany teo amin'ny vatany nitrohany teo amin'ny azo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hitranga aminao niady tsaina ny olana ny tebiteby ny ozona ny aretina efa nentin' Jesosy teo amin'ny azo fijaliana zany nitrohany teo aminy ary tsy vita nitrohany fotsiny fa nitsangana tamy maty izy de resy ny fahafatesana netiny teo amin'ny azo fijaliana natolony ny aina nandalo tena fahafatesana aranofo izy fa tsy nahatazona azy ny fahafatesana aranofo nitsangana tamy maty izy
zany fitsanganany jesosy kristy tamin'ny maty zany ry havana, zany herin'ny fitsanganany jesosy kristy tamin'ny maty zany, zany no hery tokony tena iainany kristianina, zany herin'ny fitsanganany jesosy kristy tamin'ny maty zany. Ozy izy Paoly raha manaiky an jesosy kristy amin'ny vavanao anao ary mino ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny anao. Zay herin'ny fitsanganany jesosy kristy tamin'ny maty rery zay ihany, zay no hery ahafahantsika miatrika ny fiainana eto amin'izao tontolo zao, fiainana zay feno ady, feno olana, feno tepotepy, feno zatra maro isan-karazany, fa zany zavatra rehetrarehetra zany efa netiny jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Raha ianao nitady vahaolana am'zany, tsy hita vahaolana am'zany ianao, mety ahita vahaolana ponctuel ianao, anao akanjo ravina viavy ianao hitady vahaolana ponctuel, fa tsy maintsy miverina eo aminao ihany olana io, tsy maintsy miverina eo aminao ihany ny aretina, tsy maintsy miverina eo aminao ihany ny tepotepy, tsy maintsy miverina eo aminao ihany ny ozona, miverina eo aminao zavatra rehetrarehetra rehefa tsy mino anao ny asa mpamonjeny jesosy kristy zay nataonao anao nitsangana tamin'ny maty jesosy kristy. Resy ny fahafatesana, resy ny fahafatesana, ary tsy vita nitsangana tamin'ny maty izy de nandresy ny fahafatesana, fa niakatra tany an-danitra izy ary miverina tamin'ny alalan'ny fanamasina, ary rehefa miverina izy tamin'ny alalan'ny fanamasina de ozy izy Paoly hoe tsy za tsy nivelona fa kristy nivelona tao anatiko, lasa kristy nivelona ao anatinao. Sady resy ny fahafatesana, resy ny endrim-pahafatesana, zany hoe le fahafatesana fototra mihitsy ny resy, de nitroany tao aminy ilay endrim-pahafatesana, ary tsy vitan'izay fa lasa velona ao anatintsika izy, ary rehefa velona ao anatintsika izy ny fiainana, de izy fiainana velona ao anatintsika, manome atsika an'ilay fiainana be dia be. Sady nyreseny ny fahafatesana no nomeny atsika ny fiainana, tsy zavatra ngeza be noho izany ravana. Zao ny zavatra teneniko anao. Na inona endrika andalovany, endrim-pahafatesana andalovanao androany, na inona olana andalovanao androany, na inona ady andalovanao androany, na inona aretina mahazo anao androany, na inona ady tsainy miatra aminao androany, de tady tsara fa izao efa resin'i Jesosy Kristy zany, efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana zany, tsy ianao tsony ny victime. Isaky ny ianao nisintona n'izany de ianao no mbola ho victime, fa apetrao eo amin'ny Jesosy Kristy satria izy nefa nitondra an'izany, eto eo aminy efa vita ozy izy teo amin'ny hazo fijaliana, eto eo aminy zany, atero eo aminy zany, inoy zany apetrao eo aminy zany tahaka ny inotsika, fa voavela ny elikotsika mila inotsika fa efa vitan'i Jesosy, ary netiny teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony zay mbola mitrango efa ianao efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana zany, avelao zany eo aminy. Banjino ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy, banjino ny famelan-keloka, banjino izy nitondra ny heloka, nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra, ny endrim-pahafatesana rehetra tokony hiatra aminao de efa netiny teo amin'ny hazo fijaliana, inoy zany de raiso zany, inoy zany de raiso zany, banjino ifantohy iaino zany. Ary tsy vita an'izany fa izao nitsangana tamin'ny maty izy ary nandresy an'ilay fahafatesana, fototra ny endrim-pahafatesana mihitsiny, efa vita zany, tsy ianao tsony ny victime, nanafoana ny fahafatesana izy. Zany hoe ny endrim-pahafatesana tokony tsy trangy eo amin'ny fiainanao tsony. Raha tena mibanjina an' Jesosy Kristy ianao, ary tsy vita an'izany fa izao napetrany ao anatinao ilay fanamasina, ilay Kristy velona ao anaty, ary zany Kristy velona ao anaty zany mamoaka fiainana be dia be. Zany hoe tsy ny endrim-pahafatesana intsony no mivoaka eo amin'ny fiainanao, fa le fiainana be dia be, de le fifaliana, fiadanana, faharipo, famorapana anankisivy izy ao amin'ny Galatiana 5:22. Lay fiainana be dia be no miseho aminao satria lasa izy fiainana, izy aina, izy fiainana, izy loharan'nim-piainana mivelona ao anatinao. Ravana, aza variana mitsakotsako sy mibanjina endrim-pahafatesana, aza variana mibanjina endrim-pahafatesana, fa banjino Jesosy Kristy naharesy ny fahafatesana, nahafoana ny endrim-pahafatesana, nitondra ny endrim-pahafatesana rehetra teo amin'ny hazo fijaliana, teo amin'ny toeranao, aza mibanjina na inona olana mitranga ny fiainanao, aza banjino reny, endrim-pahafatesana mety manontalo reny. Raha ohatra ianao ka efa tena nino asa mpamonjeny Jesosy Kristy, efa izy izy nanala anareo niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, zay mino azy izy de efa niala tamin'ny fahafatesana ary mifindra ho amin'ny fiainana, efa niala tao amin'ny fahafatesana ianao. Raha mino ny asa mpamonjeny Jesosy Kristy, mino ny fitsangana tamin'ny maty, niala tao amin'ny fahafatesana ianao, ary efa nafindra ny ao amin'ny fiainana, satria izy fiainana velona ao anatinao. Iaino zany, banjino zany, saintsaino zany, tsakotsakoy zany, ifantohy zany. Fa raha tena ifantohatsika zany fahamarina zany, raha tena ifantohatsika zany, Jesosy Kristy nandresy ny fahafatesana, ny
niaritra teo aminy, niaritra ny endrim-pahafatesana rehetra, ary nohony avy eo niaritra tamin'ny fahafatesana, nandresy ny fahafatesana izy, nitsangana tamin'ny maty izy, ary de niakatra izy avy nidina ary velona ao anatintsika. Iaino zany herin'ny fitsanganan' Jesosy Kristy tamin'ny maty zany, iaino zany heriny zany Kristy velona ao anatintsika zany. De ho hitanao ny voninahitry Jesosy zay tranga eo amin'ny fiainanao, tadidioravana, aza mibanjina, aza mifantoka makany amin'ny endrim-pahafatesana, aza mifantoka makeo zavatra rehetra zay mitranga eo amin'ny fiainanao, fa mifantoka kosa eo amin'ny Jesosy Kristy, zay efa namela ny elokao tao amin'ny hazo-fijaliana, zay efa niaritra sy niatra tamin'ny endrim-pahafatesana rehetra zay tokony hiaritra eo aminao, zay efa nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo-fijaliana ka niaritra hatramin'ny fahafatesana azy de ilay fizarana tamin'Andriamanitra, ary tsy vitan'izany, tsy natazona azy ny fahafatesana, fa nitsangana izy de resy ny fahafatesana, ary rehefa resy ny fahafatesana de niakatra izy, ary de nidina indray izy rehefa avy eo, ary de velona ao anatinao. Resin'i Jesosy Kristy ny fahafatesana, velona ao anatinao izy mba nomeanao fiainana. Iaino zany? De mbanjiny zany, de ny voninahitra ho an'i Jesosy Kristy irery any, lay lama toa amin'ny maty, lay nitsangana tamin'ny maty ka nandresy ny fahafatesana, voninahitra ho an'i Jesosy. Amen.